afapo zany le fianakaviana le maty amizao salama be sambatra be fa dorana velona le namony ny avany zareo ny verina velona ve ny avany zareo sa mbola andehandevony zareo zao satria tona laina tany amin'ny tany filamiana tany le razana za e tsy hoe manamaivana ny olona maty fa eran'izao tontolo zao de tsisy manao an'izany eran'izao tontolo zao afa-tsy Madagasikara samy manana ny maty daholo eran'izao tontolo zao samy manana na zaza kely mena vava na olona lehibe na kely vonona amin'ny fomba fianakaviana samy marary daholo fa tsisy an'izany raha tsy Madagasikara zay ngamba izy satria hoavana ny commentaire de miteny tsy avanao manko zao satria tsy avan'ny olona eran'izao tontolo zao zany ro maty rehetra zao fa raha ohatra ka fitakina tsotra pasifika ry amin'ny 13 mai mpianatra na GNZ mitaky zavatra sary takina am'izay fotoan'izay ny polisy gendarme tsy mandefitra fa de tena tonga de makiraky stomina amin'ny akanjo de atsipy amin'ny tany roitina amin'ny tany daraka totondra ampisotrona amany zay mandeha pasifika eny amin'ny arabe ka zavatra tiako averina de hoe afaponareo zany zao niverina aminareo ve ny inona moa zany le olona maty fa amiko bon sens samy olombelona fotsiny dia ny famalina ny violence sans violence de tsy mitondra makaiza na intérêt vendala ny inona tsisy intérêt nao na ny kely amin'ny vengeance makasiky vaovao von'olo tagny mentrano igny tegna tsy nambelan'ny vahoaka maloha tsy nambelan'ny vahoaka reo izy koa tsy niboaka naboaka ny polisy avy tamin'ny bureau ilay olo namono tovavy araiky miasa tamin'ny casse-point tegna tafiboaka hitantsika zao izy vahoaka reto mitaky hitantsika ambany ty zare mitaky de ity minjay koa izy azonjareka izy ty niroagna velogny ty tsy hoe ke fitsaram-bahoaka isoragna fô mba mampiegny ny mpanao ratsy zegny mba matahotra zegny mpanao ratsy izy ko atao karaha io fa voly zare karaha zegny voly mpagnano ratsy izy ko atao karaha io fô ny mpagnano ratsy re soragna be vahoaka ny mentrano karaha zegny igny zegny vaovao nisongadigny nomoaliny any tegna nafana vaovao
karaha zay. Nankasitraka vahoakan'ny Mentrano miara miombogno rehefa misy fahoriagna mahazo namana. Isoragna maventy zare fa tsy ny fitsaram-bahoaka isoragna fa ny firaisankina, entsak'olo. Misaotra anareo maromaroa karaha igny, koa voa karaha igny voly mpamon'olo reo. Okay, mucho. Okay, mucho. Ho an'ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka afatra fohy avy amin'ny fivondronam-ben'ny eketo Madagasikara manoloana amin'ny von'olona eto sy eroa. Ry vahoaka mpiray tanindrazana raha toyny ny aty marary ny afero, ko amin'izao fotoana sarotra izao tsy afaka hitsetsetra fotsiny izay evekaray aman-dreny manoloana ny zava-misy mampalahelo sy ny tranga famonoana olona eto sy eroa zay tsy mbola fantatra na avy amin'iza na avy amin'iza. Mankahery sy miombom-po amintsika na moy havana zanaka noho izao ababiana tsy roa amantany izao. Vahalalana ny olom-pirenena maro indrindra fa ireo marefo tsy mba manana olo-kanteherana. Mampanontany tena ny toe-javatra iainantsika hoe iza no mahita tombontsoa amin'izao zotra iarahantsika malagasy miaina izao. Ifamona amin'ny toerana eto ve? Tsy misy feo amin'ny fietreretana intsony mihitsy ve? Aiza ilay fahendrena malagasy amin'ny fanajana ny aina sy ny fandalana fihavanana ny tozary tsy misy tahotra an'Andriamanitra andriananahary mpamorona ny aina intsony. Dia ho sanatria ve ny ratsy no anjaka eo amin'ny fiainam-piarahamonina ankehitriny izay nalaza eran-tany fa na dia ny tainombo mivadika aza tsy nisy naka. Miantefa amintsika olom-pirenena aza mety ho raviraviana andatsakaina satria sarobidy ny aina ary lahatokana ho ny taolo. Ary didy entitra no aroson'Andriamanitra hoe aza mamon'olona. Hitantsika eo amin'ny Exode 20:17. Aoko samy mpandalany eny sika mianakavy, tsy ny famonoana ny zaza sy ny olona marefo na oviana no analantsika amin'izao fahantrana lalina izao. Avelao iaina toanao ny hafa hiatrika ny fiainana. Etsy andanin'izany aoka samy ho mailo amin'ireo mpanararoatra ny savorovoro misy ka mikendry ny ampisaritaka amin'ny fiainam-piarahamonina. Fa dio ny endrikendrika sy ny tombotomboka ka malina faty ireo alakobika tsy tiako tare, fa loza ho amin'ny fiarahamonina ny endrikendrika satria hoy ny soratra masina, betsaka ny olona matin'ny lela sabatra fa vitsy kokoa no ny olona matin'ny lela. Ao amin'ny Siraka 20:9-20. Ho anareo mpitondra, tsapa nizaka efa ataonareo amin'izao fijalian'ny vahoaka izao, fa aoka mba ho betsaka noho ny teny ambara ny asa tanterahana, sovariana ka miamahazo vahana trano ny ratsy. Aoka mba misy ny mangarahara amin'izay tena anton'izao orooro izao, fa tsy ho vero anjavony toy ny mahazatra. Iombonantsika rehetra kosa ny vavaka ao mba hanasa avy amin'ny tsirairay, hitodiantsika misimisy kokoa makany amin'Andriamanitra, ilay sady loharan'ny aina no mpanao ny tsara sy mamaly ny soa ny tsirairay araka beniny ny famindram-pony. Tsy ho mpivavaka fotsiny ane isika na ilaza ho mpivavaka, fa samy iaina sy fikitra amin'izany vavaka izany amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona sy ny zavaboary. Aza mamon'olona mitsodrano anareo izay eveka ary miombom-po sy miombom-bavaka aminareo. Amin'ny anaran'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara, anio fa 17 ny volana Jolay 2024.